Akotrana Antananarivo moa dia azony anjarany ihany koa ireo faritra maro ao anatin'izay fampisehoana izay entiny ihany koa ampahafantarana ny rakikira vaovao nitarika ambondrona. Eo am-pejin'ny fanabeazana kosa namoaka ny andian'ny fahavalo amin'ireo mpianatra nahazo ny mari-pahaizana DDS ny sekoly ambony UPRIM. Misalotra ny anarana mitsinjo moa ireto andiana mpianatra ireto. Nisalotra ny anarana mitsinjo ity indray mihira fahavalo amin'ireo mpianatra nahazo ny mari-pahaizana DTS eo anivon'ny sekoly ambony UPRIM ity. Mitotaly 30 menada izy ireo no mandrafitra ity indray mihira ity izay notolorana ny mari-pahaizana izy ireo tamin'ity androany ity teto Ivato. Tsara ny manamarika fa namita fianarana nandritra ny 2 taona reto mpianatra reto vao nahazo an'izao mari-pahaizana technicien supérieur izao ary taorianan'izay 2 taona namin'ny fianarana izay dia mbola nisy ny 3 volana ka hatramin'ny bolana teo eo izay nanaovana stage teny anivon'ny entreprise zany nahafahan'ireo mpianatra nanatanteraka ny soutenance de mémoire izay nitanterahany farany teo. Ankoatra izay reto mpianatra reto dia afaka miditra avy hatrany eny amin'ny sehatry ny asa ho an'izay te hiditra avy hatrany eny amin'ny sehatry ny asa satria ny diplôme bac plus 2 izay azo avy eto amin'ny université privée de Madagascar moa zany dia azo idirana avy hatrany eny amin'ny tsenan'ny asa izay sahaza azy avy. I Ramatokely Pauline Rasoarmanga avy amin'ny safam-piofanana droit no mpianatra mendrika indrindra tamin'ity indray mihira ity. Nahatonga nanazo aloha niezaka foana nanao recherche dia mianatra foana manana finiavana mianatra dia nisy tanjona tratrariko ny safidianako ny filière droit mba handray anjara amin'ireny concours administratif ireny cadre administratif. Afaka miditra amin'ny sehatry ny asa avy hatrany reto mpianatra reto ary afaka minohy ihany koa ny fianaran'izy ireo ahafahan'izy ireo mahazo ny mari-pahaizana licence sy master 1. Amin'ny 17 volana febroary avy izao kosa ny fidirana andiany faharoa amin'ny teto-ampianarana 12 ity ho an'ny sekoly UPRIM. Ho an'ny taona voalohany dia tsy maintsy manana ny mari-pahaizana baccalauréat ireo mpianatra raha toa ka fisafidianana tota taratasy no tanterahana ho an'ireo mpianatra maniry ny hiditra amin'ny taona faharoa, fahatelo ary fahaefatra. Mitony ihany koa moa ny fianambidy amin'ny fisoratana anarana sy ny saram-pianarana na mpiary ny sekoly nandritra ny fanamarinana ny 5 taona ny sekoly.